Rahavitsy taorina amin'izay dia nosamboran'ny mpitandron'ny filaminana Andriamatoa Marc Ravalomanana noho ny amaroan'ny mpomba ity filoha teo aloha ity dia nampiasa bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandron'ny filaminana nentina nanaparitahana ireo vahoaka maro tonga teny an-toerana teny nisy ihany koa moa ny fampiasa-kery tao anatin'izay rehetra izay. Nareo rery le tany nareo zany fa satria manana basy ianareo ny amin'izany fa maninona lona ka manakorotana. Tokony tany amin'ny roa folakandro no nirefitra amin'ny bomba mandatsa-dranomaso nanaparitaka ny pomba ny Ankolafy Ravalomanana izay vory teny amin'ny trano fonenana Andriamatoa Marc Ravalomanana teny Faravohitra. Raikitra ny fanjevony ary vehivavy iray no naratra tao anatin'izany. Voan'le lacrymogène tatao ny tongony akavia atao amin'ny gauche dia tsy afanetsika atao dia avy eo vohosihoson'le olona. Eny efa hitako an'izy io mpitandron'ny filaminana amin'ny Saritava no nitsofoka tao amin'ny tranon'ny filoha teo aloha ary tokony tany amin'ny roa sy fahefany no nivoaka izy ireo tamin'ny fiara tsy mataho-dalana efatra ny ampy minibus iray. Tamikery nidirana ny tranon'ny filoha teo aloha teny Faravohitra araka ny nambaran'ny mpiaradia amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana izay nanatry maso ny fisamborana. Nisy mibasy mipoaka teo am-panokafana amin'ny vavahady ary nisy mifahasimbana tamin'ny fisamborana amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Fampielonantsika sy lamina izany ny fomba fiasa satria tsy fantako izy amin'ny maniraka andrenimonindreny fa reny izay olo izay zany a manakorotana eto amin'ny firenena. Tsy fantatra hoe nentina izy amin'ny filoha sa tsy tsy fantatra loatra amin'izao fa dia miandro fofotsy. Fantatra izy fa nentina any amin'ny natolony isan-tany. Tsy fantatra hoe izy ana izy. Mampiasa hery zany nampiasa hery tamin'ny vahoaka izy aloha nampiasa basy izy nampiasa lacrymogène. Anisany nanatrika ny zay ho nisy herisetra tao zato nisy herisetra tao tamin'ny atao tamin'ny vahoaka zay tokony tsy atao an'izany ny vahoaka satria vahoaka mitady fahafahana mitady lamindreo fa tsisy nikorotana tao fa nikorotana volena nikorotana zay. Tratra zany efa misy varavarana anankiroa ao vavahady aloha dia misy varavarana roa dia raha nanao forcina zany izy satria nisy zavatra napopoaka amin'ny zareo be mihitsy ny ao ananao. Tonga tao mantsy zalahy entary zalahy zany niodina ohatran'izao teo. Zay tsy nateritra dia vetra ambadika tasy hitanao eto zany a tsisy lalana hoe afaty amin'ny trano afaty amin'ny tranony avatsy dia valy tout le monde les staff tsisy olona izy rery efa mivoaka daholo le zay efa taty fanambanana zareo basotro zao teto tena tsy afaka nietsika tsisy hoe afaka niaro anazy mihitsy ny avany tsy moa tonga taty zay fa tsy afaka ny famaofao ny resaka ary tsy fantatra mazava ny toerana nitondrana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hatramin'izao.